tandrazatsika ane ty ary tomponantoka isika raha mandeha ty tandrazatsika ty tomponantoka tsika raha miitsoka ty tandrazatsika ty do avela fotsiny ingereo bandikely reo ngana nahazo miliara nisy nanome miliara no hitatsika ny hanaporetana azy vo ireto zao no ho avela fotsiny raha fa samby ho sarotiny tsika aleo sarotiny daholo amireto koa tokony sarotiny tsika fa tsy amireto zazakely reto any mahasarotiny atsika fa ireto zao ny hatao iny zafady tompoko nisy fitakin'ny tanora teo efa nresantsika le hoe ny antenimera-pirenena raha efa hainany maro ny efa manohana fitondrana fanavaozana tsy nisy fifidianana teto efa misalotra n'ilay berevera daholo indray aloha zany ny amin'ny antenimera-pirenena raha vao tamin'ny volana septambra mbola hoe cravate orange zay zany manaraka rivotra politika le ao amin'ity androm-panjakany ity fa tokony horavana isan'ny fitakin'ny tanora zany hoe reo indray no henoan'ilay filohan'ny fanavaozana zay hoditra akondro tamin'le fitondrana teo aloha fa ilay tanora niaritra amin'ny mafiteny akanja no lazaina fa voakaramavola eo zany no hoe fahitan'ny pasteur Edouard Tsarame ianao teny amin'ny kianjan'ny 13 mai tamin'ny 12 ny volana oktobra vao niditra ny solombavam-bahoaka tamin'iny takona daholo ny olona rehetra tao aoriana eto zany hoe inona ny tokony ataon'ilay filohan'ny fanavaozana manoloana le hoe mpitolona sy ny olona arriviste zaho aloha tena sarotina am'le tolona tena sarotina am'le tolona za satria raha ohatra ka nanao ny adidiny sy ny andraikiny ny solombavam-bahoaka tsisy olona maty teto tsisy lacrymogène nipoka teto ary tsisy olona nigadra teto satria adidiny solombavam-bahoaka ny manao enquête parlementaire ho an'izao zavatra tsy mety jiro sy rano ny adivatsika teo adidiny solombavam-bahoaka ny manao apaisement lalàna ane zany fa manino tsy nataony fa inona nahatonga solombavam-bahoaka tsy nanao an'izany fahefana eo ampelatanana tsisy lacrymogène tsisy basy mipoka fa fahefana araky lalam-panorenana nomena azy sino nataony de le tanora kely ariry no voadaroko sy ny aza tao an'izany kosa saropady zany hoe tolony zany raha ohatra ka ohatra zany faharoa fahaterony zany ny lalam-panorenana de mazava fa tsy misy tokony hifandraisany foloha sy ny assemblée zao ny raha ngatika vohitsaka zany lalàna zany ny assemblée rehetrarehetra mandeha ihany iavoloha hanao ino zay tany andehanany folohan'ny fanavaozana any daholo ny député de aiza le lalàna zany de iza le mandika an'le lalàna de reto akizy reto va no mandika ny lalàna ireo va izany voakarama fa irety azo mandika lalàna rehetra zany atao inona jerena fotsiny aza tao an'izany ny firenetsika le retsy aza tao tena mifona aza tao an'izany ny firenetsika tsy hoe za zareo zandry reo de ho tsindrina fona aza tao an'izany izy aza tao an'izany fa tsy mety zany raha misy tsy mety nataony mananjo isika zoky mananjo isika ray aman-dreny hanitsy azy fa tsy hanao teritery ohatra an'izao tsy mety kosa zany zany hoe mitady verina amin'ny fanaon'ny teo aloha zany ka ny teo aloha fanarandalàna ka ny teo aloha ihany no eo ko tsy verina zany ane tsy hoe miverina amin'ny teo aloha fa ny teo aloha ihany no eo ka le voatonga ny mpitondra eretrereto e solombavam-bahoaka zany tsy solombavam-bahoaka vaovao e fa solombavam-bahoaka teo aloha ny olona miova ane de ny président ihany fa ny solombavam-bahoaka mbola eo de inona zavatra vaovao ho azonay tao eo izy ary mbola manery an'le mpitondra fanjakana manery azy gauche droite zay tany andehana eretrereto mba tsy hanana ny mpitondra fanjakana fanavaozana fanapahakevitra mahatonga le député manao ohatrany fa zay tenen'le député ka tsy isy olo anaiky an'izany zay takin'olo hoe ravao io tsy hoe tsy fitiavana tsy hoe tsy fitiavana andry zareo fa fitiavana an'le tanindrazana satria tafahoatra loatra le zavatra ataony reto solombavam-bahoaka reto de tsy isena maso raha ngatika lasa manana majorité président Mikaely zay tsy manana député na ray ary
lasa majorité ao Tsimbazaza mba mahalala menatra zalahy mba mahalala menatra na de hita zany hoe azo atao zany mivadibadika zany mba misy hena maso atao tandrazana ty resahany ty vadika tamin'ny vahoaka ihany koa mivadika tamin'ny vahoaka raha teo koa fa zay ty fomba fiasa fiainana zay mahatonga le olo sosotra sy sorena am'le solo mavambahoaka ankoatra le vola be navoky ny Cour des comptes zay adidi solombavambahoaka ny miaro an'izany za mangataka mba tsy hoe ravana fotsiny le assemblée fa tsy maintsy ampandalova poursuite mba tsisy vola verivery fahatany eto am'ty fireneny ty mba ny afara ao koa mba ataotra retara zazakely la généraux fa voakarama de ampidirina violence tazomina mandritra firiandro vo iretsy vola miliara rety zany hatao inona de avela fotsiny ingereo bandikely reo ngana nazo miliara nisy nanome miliara no hitatsika ny hanaporeta anazy vo ireto zany ho avela fotsiny raha fa samby ho sarotiny tsika aleo sarotiny daholo amreto koa tokony sarotiny tsika fa tsy amreto zazakely reto any mahasarotiny atsika fa ireto zany hatao inona zafady tompoko tsy hoe masika fa sarotiny am'le tolona sy le tanindrazana mbola izany am'izay resaka tolona izay ihany sika fitakina tany Toliara tany efa mataonany tamin'ny fitondrana ny Ronosesy teo aloha dia nandeha ny resaka basy Toliara ny Toliara Saints ny vavara madamo izy am'izao fotoan'izao zany hoe miova isaky ny mpitondra ihany koa le orinasa mpitrandraka fasimainty izaka saina osokafana ao Toliara zay nisy sarin'olona paritaka moa zay nanohatra an'io tamin'ny fitondrana teo aloha sy ny hoe mahazo andraiky tamin'izao fitondrana zao de hoe mangina fa nahazo vola pasteur Edouard Sarame aiza ho aiza am'izao fotoan'izao sao de nangina de nahazo vola ihany koa pasteur Edouard aloha tsy mangina amin'ny famarinana sany oka zava zay pasteur Edouard tsy mangina amin'ny famarinana voaloha za masikoro toerana misy an'io toerana misy faharoa fianakaviko ary fahatelo de tanindrazantsika le izy eteto ao de niteny momba ny basy Toliara izy tam'izany fa tsy varamata azo averina zavatra nyresako teto za manohatra an'io ary mbola androany ao miteny za mbola manohatra an'io raha ohatra ka tiatsika ny lamina de mba mangataka ao ajano manomboka androany ny firesana momba ny varamada tsisy na resaka fa manakorotana fiainany fiarahamonitsika ary hampisarabazana anty tanindrazantsika ty ny asan'ny mpitondra fanjakana ane ka hitady ny unité nationale firaisakinany pirenena hampiray atsika fa tsy hampivaky sy hampisaraka atsika ka nahoana zavatra fahita hampisaraka ohatran'izany no mbola voiziny ivoy fankahalana zany tsika ivoy fisarahana zany tsika tsy mety zany fa aleo aloha avelao zahay samy zanaky masikoro hifandresy lahatra momba ny varamadaza raha mety aminay zahay tsy manaiky de masikoro manaiky avelao zahay ifampiresaky hoe inona ny antony tsy anekenay inona ny antony anekenindreo masikoro namanay praitandrazany manay havanay longonay de mifampiresaky zahay fa tsy tokony hidiran'izaniza vita fifampiresahanay ka miray hevitry zahay zany ny tena ilainy zay firaisakinantsika zay ho tombotsoa le firenetsika ho tombotsoan'le tandrazana fa tsy hoe reto poursuivre azy efa manaiky rety tereo azy tsy manaiky rety de inona ny tombotsoantsika am'izany ka tsy ngatsy hoe tombotsoa pirenena no ilaina tombotsoam-bahoaka no ilaina ka nga le tsy manaiky zany tsy vahoaka fa le manaiky any vahoaka fa aza atao an'izany le firenetsika ndao re tompoko hitadiavatsika zay hampilamina ty tandrazantsika ty ao anatiny zao fotoana tena ambivotra be ny firaisakinantsika zao ndao hitadiavatsika vahaolana fa aza manangana mampirehitra afo hafa ankoatra efa misy afo mirehitra io de tsy tokony ampirehitra afo hafa ko atsika ka bedin'le olona teo alohany zao le ao anatin'le fitondrana am'ty resaky ty nisy serasera be ny paritaka zao hoe lasan'ny Washington ny premier ministre teo aloha zay nandiso zay moa filohan'ny anteny miram-pirenena hoe anisan'ny fampiresaka mahakasika ny basy Toliara ny premier ministre tany
zany hoe abediny le olony fitondrana teo aloha ny olony fitondrana am'izao fotoana zao mahakasika an'io varamada io resaky Facebook moa ko zay tsika ny hoe manana premier ministre anjaran'ny premier ministre ny manao tatitra ny diany zay tany ivelany zay tsy anjarany fitondram-panjakana teteza mita zao zay intérim zao neny manao fifanarahana goavambe ohatran'izany manao engagement ty firenena ty amin'ny fifanarahana ohatran'izany mbola tsy tokony ho tsiky zao ary ny anao an'izany konan'iny no misy an'izany fa sao de fanaratsiana an'le premier ministre na fitadiavana olana amin'ny premier ministre no anaovana an'izany fa zahay tsy mbola nandeha an'le premier ministre hoe ny teny ampebe maso fa hoe ny diany tany a Washington dia nanao fifanarahana amin'ny varamada fa ho trandrahana le mbola tsy zay aloha tsy mbola nahitaka an'izany fa le feo mandeha no teneninay le feo mandeha no ahitsinay fa tsy mahasoa ny firenetsika tsy mahasoa ny mpiray-tandrazana amitsika tsy mampisy firaisan-kinantsika le feo mandeha anjaran'ny tontolona fanjakana zay mitantana ankehitriny no mijery hoe aizany hampiray ny malagasy zay maharay mandeha ny mpitondra zany aizany hampiray ny malagasy fa tsy hoe aizany misy tombotsoany ihany arovantsika le tsy miaro ny tombotsoany olo ny mpitondra miaro tombotsoany firenena arena ambany tany maro be isika malagasy fa ny mampalahelo ny nivelany mahafantatra an'io hitanao any anatina boky any le izy boky voasoratra ny ivelany arena misy eto Madagasikara fa tsy fantan'ny malagasy inona ny tokony ataon'ny mpitondra fanjakana zany amin'izao fotoana ampahafantarana ny malagasy an'reto arena ambany tany reto mba tsy ho verivery fotsiny na ho fandrian'ny olona any ivelany any ambany tany mola izy zay no ataon'ny mpitondra malagasy mampahafantatra ny vahoaka ao aminy ohatra atoliara bazy toliara io ino avy ny arena ho anaty ambanin'ny tany ao ampahafantarana ny zanaky masikoro zay rehefa mahafantatra an'izay ny zanaky masikoro mahafantatra hoe ity ny mety mahavelona ity ny mety mahafaty fa tsy olona avy ny ivelany agny rehefa mahafantatra an'izay ny gasy de miteny am'izay izy hoe ity no azo trandrahana fa ity tsy azo trandrahana de ny gasy mahafantatra an'izay satria izy no iaina eo ka ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana zay misy eto amin'ity firenetsika ty de mampahafantatra le paikady le zava-misy aloha le harena ao aminy hoe sy mitoerana misy azy hoe ity amin'ny toerana ity misy harena izao zao iavy ny harena ato aminy raha trandrahany ty zao ny zavatra mety ho tonga eto amin'ity commune ty na eto amin'ity fokotany ty raha tsy trandrahany ty zao ny mety zavatra hitranga za ampahafantarana ary iza no hitrandraka azy za tena miteny aminareo fa am'saina tsy miangatra amin'ny fotony no hitenenako zahay tsy mila olo hitrandraka ny bazy toliara fa zahay mila piasa ampiasainay satria manan-karena zahay fa tsy ny olo hampiasanay fa zahay manan-karena harenanay io zahay mila piasa zay piasa manaiky zay discipline apetrakinay tsy fanarahany eo am'izay otrina alainy vola ve ny azy de mivarotra ny harenanay zahay hanomezanay karamany olona nampiasainay fa tsy zahay terena hoe efa hitatsika KMM efa hitatsika Ambatovy inona ny tombontsoan'le firenetsika de ataon'izay koa toliara safady misy koa tany Soalala io tsy fantatra ny mazava le izy maboboky sakara lalàna amin'ny fianarana ekipo mitany zany efa nisy navaozina moa izy tany amin'ny taona 2023 2024 tany lehibe fitsinjarana an'io Tamberimbidy Tamberinandraikitra io hoe sekoly anankiray no atsangan'ilay orinasa eo de zay ihany vita io zany mbola hoe olana ho an'ny malagasy hoe ambakainy mbola hoe tia mifanjakana foibe ihany koa le izy de tsy misy fiatraikany any amin'le mponina voakasika amin'ilay fitrandrahana ka zay moa itenentsika fanavaozantsika ao anatin'izao fanavaozana zao tsika de mitady ny fomba rehetra anavaozantsika azy de ny masony jamba hatra am'izay zao izy efa mahiratra ny mareny hatra am'izay zao izy efa mandre ny monahatra tam'izay zao izy efa miteny isorana an'Andriamanitra fa misy zao fanavaozana zao hanavaozantsika zao zavatra rehetrarehetra lazaitsika tsy mety rehetrarehetra zay zao ny fotoana hanavaozantsika azy fa raha ohatra ka ianao tompo-karena ndraiky no ataon'olo mpiasa hafahafa zany ianao manan-karena fa ianao no mpiasa aiza ambony tany eto isy zavatra ohatran'izany hoe ianao mpanan-karena
no piasa ary karamain'olo mba sokafo le saina ry gasy manan-karena atsika avelao tsika no hitady piasa ho any tanindrazatsika zay fanarahantsika eo fa tsy zay mpitondra manao fifanarana ambadika agny no andeha hanamporitra sana hanery atsika eto zafady na aiza toerana misy arena eto a Madagasikara ana malagasy zany avelao ny malagasy no tompony hitady ny piasa hiasa aminy manelanelana ny mpitondra raha ohatra ka zay ny asa mpitondra manelanelana tsy manamora an'izany fifanarahana zany maro manampahaizana malagasy afaka be da be ny manampahaizana malagasy fa manino tsy omena fahefana reo ohatra zao resaka solika nisy an'ilay professeur anankiray solofozonisy mialatsiny manona ny anarany resaka mahakasika an'io hoe aotsomororo ny tahiry ao dia afaka ampiasaina ahodina ho solika eto Madagasikara matsina ny jirama anisany hoe misy tombontsoan'olona voakitikitika avy amin'ireny matoa ohatrany tsy voaresaka le izy mbola misy didim-panjakana ihany koa moa zany io ka zay le teneniko hoe tsy ny olona neny tsy misy ary tsy ny fitaovana koa no tsy misy fa le fahavononana handray zay fanapaha-kevitra amin'ny didim-panjakana zay ny olana ka efa fotoana fanavaozana zao ndao vaozintsika ny zavatra rehetra tsika mila manavao ny zavatra rehetra ho tombotsoa ny taranaka sy ny firenena epita aminaloha hevitra manaraka indray tsika fikasana ifofo ny ain'ny folohan'ny fanavaozana zay maromaro ny olona efa anaovana fanadihadiana aloha am'izao sy ny hoe voasambotra nisy ny hoe tonga de nidoboka ponja moa zany taorian'le hoe didy fampisamborana zay navoaka fahitan'ny pasteur Edouard Tsarame nisy fiteratany vahiny maromaro zay voatonona raha nambaran'ny olona ao andapa ao amin'ny fiadidiana fanavaozana ao zany ny omaly manokana de nisy ny fampiofanana andreo ampiambina ny folohan'ny fanavaozana raha ny zava-misy zany am'izao fotoana zao mety misy vahiny ve zany voakitikitika tombotsoa ka te hanao toy ny raharaha kolonely Ratsimandrava sanatry eto Madagasikara tena ratsy zany efa mihoatra ny fefy zany resaky zany satria mifofo aina mpitondra zany anika tena zavatra sarotra saropady kanefa moa tsy indray mandeha koa izy io no nisy teto amin'ity fireneny ity fa nany mpitondra teo aloha koa nisy zavatra ohatran'izany nisy Apollo 21 na tamin'ny andro ny teteza mita koa efa nisy ohatran'izany le fa maninona le izy no misy foana zay zany tokony fanontania mipetraka hoe fa maninona le izy no misy foana ny olona mieritreritra ny hifofo ny ainy mpitondra tahaka an'izany eo zany mila adiadina lalina mbola tsy mpitondra le olona tsisy mifofo ny ainy fa rehefa mpitondra le olona de lasa misy mifofo ny ainy de izy mampitondra azy ve no tsy tina ka ho pitena sy ho vonona sa le fomba hoentiny mitondra an'ilay fitondrana no tsy tina de mila jerena tsara zany zay hoe ina moa mahatezitra an'reto olona reto ka mandeha hamon'olona ina ny zavatra tsy tiny ina ny zavatra mampalahelo azy ina za fakahalana fotsiny zao sa misy olo ambadika very tombotsoa ka mitady hiverina amin'ny toerana ka andeha vonona le mpitondra mba hiverenana zaho aloha de tena mialatsiny amin'ny namana rehetra malagasy aoka isika tsy ho azony olona atao an'izany hoe gasy de aporosian'ny olona handeha hamono ny malagasy paray tandrazana aminy na misy ary olona manana eritreritra an'izany vahiny aoka tsika mba tsy ho azo am'izany fa tsy mahasoa atsika zany satria tantara tsy mety ho vita ho faty eto amin'ity firenena ty ny tantara ohatran'izany zavatra hafa mbola mety ho azotsika sitranina fa zany tsy ho sitrana raha ohatra ka sanatriny vava aladiny lela ka tanteraka eto amin'ity firenentsika ty mba miangavy re raha azo atao aoka tsy hiditra am'izany tsika
ny miady hevitra azo atao, ny tsy mitovy hevitra azo atao, harena koa ary ny tsy fitovian-kevitra fa hoe it am'zany fifamonona zany kosa mba tsy mety re zany raha azo atao aoka tsy tokony hidiratsika ary tsy tokony ho resahantsika mihitsy ary ny resaka famonona olo-mpanjakana tahaka an'izany fa mety hoe tena misy fe zany raha ny famakafaka ny RMDM le hoe tombotsoan'ireo firenena vahiny niara-ny asa tamin'ny Madagasikara raha hoe hitodika any amin'ny tatsinanantsika hiara-iasa amin'ny BRICS zay moa foto-kevitra sehon'ny filohan'ny fanavaozana hoe misokatra amin'ny rehetrarehetra teo tsika ny tena hoe niopana tany amin'ny tandrefana mpiara-minantoka avy any zany fa io tsika hitodika aty amin'ny Rosianina indray sy ireo avondrona miaraka aminy za tsy te hita hoe tandrefana sy tatsinanana satria firenena malagasy manana ny fafiandrianany manana ny fahaleovan-tenany manana safidiny ka tsy tokony ho baikony tandrefana na ho baikony tatsinanana fa safidiny firenena malagasy zay firenena ahitany le tombotsoa hiarahany miasa tokony hiarahany miasa fa tsy hoe zanatany ty firenena ty ka rehefa tsy manaraka ny sitrapony tandrefana dia ho vonona no mpitondra eto raha izany le izy manahirany ho sarotiny ny malagasy ray manontolo raha izany no fomba hitrangan'le zavatra hoe fieretreretana ny malagasy hoe andevo ka anaovana an'izany efa andro mazava zao tsy tokony heritreritra an'izany tsika na izany na tsy zany mba tokony hajanona ho azy any resaka zany fa mety hanapaka tanteraka ny mety ho fifandraisantsika amin'ny tandrefana mety misy olo tsy ratsy misy tsy ratsaina koa le any fa mety ho tapaka ary ny mety fifandraisantsika amin'ny olona madio saina noho le olona manana eritreritra ratsy ohatran' zany ka zay le tenenako hoe aleo ajanona zany resaka zany mba tsy hanapaka tanteraka alay fifandraisana ara-politika na ara-diplomasia amin'ny tandrefana fa marary atsika malagasy raha ny avatsika maty marary atsika zany ka tsy mahasoa koa nefa zany ao anatin'le hoe ady eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena aloha zany miazakazaka be izy io firenena maro ny voakasika ary resaka tombotsoa ara-tsolika moa zany atao reny hoe fikatoana na fisokafany de droit de l'homme dia ny sedra olany sika teto Madagasikara aloha amin'ny resaka solika inona ny tokony ataon'ny Madagasikara manoloana reny olany reny mba hialana amin'le resaka fipoahana ara-tsosialy atao anatiny ary zany efa nandre fepetra moa ny mpitondra fanjakana nametraka hameana ara-tsolika igny mba tsy isiny fipoahana ara-tsosialy zay isoranazy zany zay satria mba miprévoir ny fitantanana an'le firenena ry zareo isorana zay fanapaha-kevitra zay kanefa na izany na tsy zany mbola tsy tena milamina ilay ady de raisitsika le sosikevitry ny manam-pahaizany malagasy hoe misy azo trandrahana eto amintsika maninona raha miroso am'ilay fitrandrahana eto atoerantsika mba sanatriny vava aladiny lela raha mitombo le ady any ivelany agny mba na tsy afaka andefa any ivelany ary tsika mba tsy voa ny ankivy embargo le firenetsika momba ny resaka solika zavatra afarana avy any ivelany io fa mba voa réglentsika ato anatiny raha resaka solika zany satria misy ato amintsika le izy zaho aloha teanosokevitry aleo tena jerena tsy miroro sokafany io de trandrahany io mba hanamaivanana le mety olana ateraky ny ady any ivelany anisan'ny ady hevitra bisikany le hoe ny avy any ivelany sy ny hoe malagasy samy malagasy amin'izao fotoan'izao nampahafantarina mpiara-miaminatoka ohatra ny vina hitondrantsika n'le fikaonan-doham-pirenena misy ny efa nilaza fa anohana ihany koa rabola arakevitra an'ity fikaonan-doha ity anisan'ny takina teny akanja le hoe fahaleovantena tena izy eto Madagasikara ihany koa fa hitan'ny pasteur Edouard Tsarame zany amin'le hoe tokony fipetraka ireo mpiara-miaminatoka vahiny amin'ity fikaonan-doha ity sy ny hoe ametrahana azy ireo sy ny hoe fandrindrana ataon'izy ireo fanohanana moa zany amintsika tahaka an'izao moa matantoka isika raha ohatra ka ny heripotsika ny ara-liombonantoka tamin'ireo firenen-kafa no tsy hanampy atsika de fantiantoka ho atsika zany zay hoe ina ihany ny arahantsika amin'ireo lareo raha ohatra ka tsisy fanampiana ho ataony amintsika amin'izao fasairana antsika zao kanefa koa mijanonao fanampiana ihany tapitra amin'ny fanampiana ihany
mba tsy hidirany koa ny raha tokantrano ny sa malagasy fa raha ohatra ka fanampiana miaraka am'ilay fitsabahana am'le raha ny malagasy dikan'izay very tanteraka zany le fahaleovatenantsika zay tena mahasarotiny any malagasy mahasarotiny antsika aoka mba tsy hahakasika an'le fiandrianan'le firenetsika ny fanampiana fa kosa ilaina le fanampiana fa tsy tokony hipetraka na hahakasika an'ilay fahaleovatenan'ny firenetsika na fiandrianan'le firenetsika nisy an'ilay nambara vondrona afrikanina matsain'le hoe tokony vita ao anatin'ny 90 andro ny fifidianana tany amin'ny volana oktobra nefa anisan'izay hevitra navoaka ny sadek vondrona afrikanina ny rain'iny ary nanasongadina ihany koa taty ambadimbadikaety le sary ny andro rajoelona mbola manao fitsidihana ara-panjakana any amin'ireo firenena ao anatin'ny sadek izay isany mbola olana lehibe mampitahotra an'izao fitondrana fanavaozana zao rehefa iandro rajoelona no miseho any ambadimbadika any any ivelany ie tsy hoe hevitry ny vondrona iraisam-pirenena le izy fa ny voalaza ny lalan'ny lalam-panorenantsika no nilazana zay araka le tenen'ny iverenena amin'ny lalam-panorenana iverenena amin'ny lalam-panorenana satria raha ohatra ka ny pouvoir régulateur no hitondratsika le firenena tsy ao anatin'ny lalam-panorenana zany zay fa fahefan'ny ACC tsy ao anatin'ny lalam-panorenana fa fahefan'ny ACC fahefan'ny ACC handamina an'le firenena ka le fandaminana an'le firenena misy fetrany ihany koa araky mivolazana zay lalam-panorenana zay ny tenenindry zareo fa hoe ao anatin'ny 90 andro roa volana nikiny mpitondra kehitriny kosa na zany roa volana zany na ny gouvernement napetrana anika nomeny roa volana mba hitadiavana an'izay zany rehetrarehetra zany ankehitriny nefa tokony misy zay lasitra iarahan'ny rehetra hitondrana an'le firenena hialantsika amin'ilay constitution zay hita fa voadingana sy vohitsakitsaka matetika ity na ny teo aloha nanao fiananana aminy anika na nitsaka anazy na ny solombavam-baoaka le manitsaka anazy ny rehetra manitsaka ny lalam-panorenana de iza moa zany ho terentsika anaraka ny lalam-panorenana tokony ravaina mihitsy io lalam-panorenana io na tsy ravaitsika le lalam-panorenana fa tsy miexiste fa terena fotsiny le izy fa tsy miexiste anisan'ny takiny tanora mantsy zay hoe raha fahoany anteny zay le mahamarina ny an'ny tanora na dia zandry ary zay le teneniko ny mila inona ro zandry reo e mila jerena zavatra teneniny fa tsy mety raha ohatra ka hoe forcetsika fotsiny izy nefa misy olona frustré ao anatin'le izy tsika no fikaonandoha misy olona frustré misy olona malahelo misy olona tsy faly ahoana ampisy zany fa rehefa tianao fikaonandoha ho an'ny firenena ray olona atavoaleziny rehetra ho an'ny tanindrazana tady sambiady hevitra tsika ho an'ny firenetsika am'le endrika le fitondrana an'le fikaonandoha mantsy am'izao tsy mazava le endriny ary mila manazava ny mpikarakara zany mila manazava tompona andraikitra hoe inona iza le olona hanao an'le fikaonandoha ahoana fomba isafidianana azy avy aiza reo olona reo avy amin'ny antoko politika avy iza le antoko politika mandrafitra an'izany le komity mpanomana mantsy zao i komity mpanomana aiza manahoana zany ilaina mazava le izy firy ny isany de firy isaky ny province firy isaky ny région firy isaky ny commune manahoana zany ilaitsika mba hampazava le izy tandrazatsika nety ary tomponantoka isika raha mandeha ty tandrazatsika ty tomponantoka tsika raha mihitsoka ty tandrazatsika ty tsika tsy afaka hiala eto fa samy miara-monina eto tsika samy miara-misobira zay zavatra rehetra mitranga eto amin'ny firenetsika zay ny tokony ho jerentsika hamailo atsika hoe aoka kosa aloha tsy ny ambom-pony ano na fitiavan-tenany ano na ndeha hanimbana le tandrazana hanimbana le firenena fandao aloha iarahantsika mijery iarahantsika mamaha iarahantsika mitondra ity firenetsika ty iarahantsika am'izao savorovoro ara-politika eto amin'ny firenena zao tao anatin'ilay fandrafetana an'le komity mpikarakara indrindra ny an'ny tanora teo zao de tsy mazava hoy nambalany zay da sasantsasany le hoe taizany fantenana an'reto tanora reto ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara ihany koa de nilaza hoe anankiray ihany ny avy amin'ny antokony ao anatin'izay fikaonandohan'ny tanora zay io zany tsy mazava le izy de tsy fantatra koa ny amin'ny fikaonandoham-pirenena hoe ohatry ny ahoana zany ny fandrafetana an'reto komity mpanomana ireto ihany koa ny RMDM ve nandefa solotena zany sa hoe efa nahazo fanasana manokana andefa solotena ao anatin'izay zay RMDM aloha tsy mbola nahazo fanasana ary tsy mbola natsona koa tsy nanolotr'olona tsy nanolotr'olona ka tsy mbola nantsona zahay hoe atolory ny olonareo ho anatin'le komity mpikarakara ary zahay tsy nahazo fanasana no tsy natsona fa inona zany fieretreretana anay ito amin'ity firenena ity
sary bakoly ve zahay amin'ny fikaonan-doha zay mety ho atao amin'ny fitantanana an'le firenena de sary bakoly fotsiny zany zahay fana sary bakoly zany ary mila fafanao mila diovinao mila kolokoloinao raha te apetrakinao amin'ny toerana tokony isy azy fa aza atao an'izany le tanindrazantsika tsy hoe tsy fitiavana aniza fa fafitiavana mihitsy ary zao itenenanay zao mba tsy hananan-dratsy mba hitondratsika fanavaozana sy fanarenana nyty firenena ty tsy maintsy zay kosa tsy maintsy miteny mahitsy be ny fitenenanay zay tsy afaka iambo hoe natsona zahay fa tsy tonga zahay tsy natsona ary tsy nomena fanasana zany hoe mety tsy ho vita zany raha hoe vondrokery marobe mananevitra tsy azo ny hevitra rehetrarehetra zany mety ho ahoana ny endriky le fekevitra ivoaka eo raha tena hoe zao ary ty amin'ny lohany mbola tsy mazava le fomba hitondrana anazy any amin'ny volana mehany raha nambaran'ny ministra mifanavaozana ho maliny hoe anomboka le izy izany anie no hitenenantsika dia mbola aty mialoha e mba raha sao de misy adino sao de misy latsaka sao de misy tsy ampy de izay no hitenenantsika mialoha mba misitona an'le tompona ndraiky tazianao hoe mbola any ane ry aniny mbola ao any ane remdemy fananiny remdemy tsy voantso am'le izy ina ny anto de mila manazava ry zareo mila manazava fa tsy atao hoe vitanay ty zany manko de fa raha vo izay ny fomba hitondrana azy hoe vitanay io de dika zay zany tsy haino ny hevitry ny hafa zany tsika tsy mitady ny hevitry ny hafa tsika fa hevitry ny zay eo amin'ny toerana zany no hoentina manatanteraka azy de mbola ivelany koa matso mbola tsy voantso diaspora reo mbola gasy reo ko gasy reo henona ny heviny raha ohatra ka sarotra ny mampidina azy aty Madagasikara agnomena toerana ry zareo any ivelany hanao concertation de ny tompon'andraikitra avy aty Madagasikara mandeha makagny mba moramora kokoa ny frais zany hoe noho n'izy rehetrarehetra hidina makaty frais ngezabe zay fa raha ohatra ko hoe any ivelany aza ilika ny gasy na iza avelao izy de tongany ny mpikarakara nataotsika hoe FFKM tongany manao concertation mandritra ny 2 andro 3 andro de mitondra ny fekevitry ny zareo avy any tonga eto Madagasikara de omenany tompon'andraikitra eto hanovany synthèse hivoany le résolution tapitra ny fandarantsika pasteur Edouard Tsaramy no azonao amtinana sahady moa zany azakazaka amin'ny fotoana resadresaka mahakasika ny hoe raharam-pirenena moa tsika ny zava-misy eo amin'ny setraresan'nypirenena koa inona no azonao amtinana ireo voaresaka ireo ary mety nisy ny zavatra no manana holazaina fotoana zao hitondrany zany ary afatra ihany koa ny vahoaka malagasy voalohany indrindra aloha de misaotra betsaka ny misy ely misaotra betsaka ny rehetra ho an'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ny olona am'izao fotoana zao efa manomboka miamazava saina indrindra ary efa mifanaraka dia manao 50-50 fifanarahana na izany na tsy zany mbola misy ary firenena hafa tsy manaiky ny 50-50 zany fa fitaovana ihany no ilainy de izy no mitrandraka ny arenao aminy hinao mividy zay fanarahana vidiny eo fa tsika moa firenena mbola tsy manana ny fitaovana tsy manana mba farafaratsiny hoe mba jerena le zavatra ifanarahana eto amin'ity firenena ity ny faharoa mikasika ny fanaovana politika eto amin'ity firenentsika ity ny lasa ataotsika lesona hibanjinatsika ny hoavy raha ohatra ka hitatsika fa tsy nety ny zavatra teo aloha de ataotsika lesona hamindrantsika mankany amin'ny tsaratsara kokoa amanaraka fa raha ohatra ka mbola ny teo aloha ihany no miverina ho ataotsika de tsy ahita zany fanovana zany isika ka miantso ny mpanao politika rehetra eto a Madagasikara ifanometanana amin'ny fanarenana ny firenena ifanampy mba ho feo iray saina iray hevitra iray no entitsika manavitra ny Madagasikara tsy vita na ady ny manavitra nyty firenentsika ty fa vita ny fifampiresahana vita ny fifanomezan-tanana vita ny fifankatiavana ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny efa natokana ho ray aman-dreny ianareo efa natokana ho zoky ianareo efa natokana mpitatana ianareo jereo ny hampilamina ny tanindrazantsika jereo hampilamina ny vahoaka malagasy
jereo ny tombontsoa amboniny firenena aza entiny fo ary aza baikony reo tombotsoany olona no andraisana fanapa-kevitra fa jereo ny tombotsoa sy ny hoavin'ny taranaka faramandimy ny toko tapaka ny volany koa mitongilana ndao re zay tsy mety iaratsika manarina ifanomezan-tanana ho andrehetra ho an'ny vahoaka malagasy ny tanora ny vehivavy ny société civile ny rehetra tsy misy lalana toka afa-tsy ny fanomezantsika hasina ny tanindrazantsika ifanomezantsika tanana ho fifanampiantsika zay ihany lala tokana anavotantsika nyity fireneny ty rehefa mampiseho fankahalana isika de azadiny fa tsy ho avitra Madagasikara fa rehefa mampiseho firaisakena sy fankatiavana isika de tafavoaka Madagasikara ndao mihetsika tanana ny mpitondra ankehitriny ndao mihetsika tanana ny mpitantana ankehitriny iaraka miombonantoka isika hanavitra miaraka ny tanindrazantsika zany tsy midika hoe anjely izy ireo zany tsy midika hoe marina loatra izy ireo fa kosa raha mifanampy isika dia izay no hery hoentitsika manavitra nyty tanindrazantsika ty misaotra atsika rehetra tompoko mankasitraka fa any farany de ajanona tanteraka aloha resaka varamata saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy